Zay ny amin'ny vaovao ny fanatanjahantena indro fa saika mamarana ny taom-pianarana avokoa amin'izao fotoana izao ny sekoly isany amin'izany ny UFSM Metsy Andravoahangy mialohan'ny rosoana amin'ny fanadinana sy ny fanomanana ny fetim-pirenena ihany koa dia misy ny hetsika androany saoby efa fanaon'ny UFSM izy ity. Totoa maraina io dia tsy amin'ny Fobe Madarella Sorano ny saoby hetsika ara-kolontsaina fanaon'ny sekoly UFSM isan-taona mialohan'ny amaranana ny taom-pianarana sy ho fanomanana raha teo ny fetim-pirenena mitondra fanazavana ny surveillant général Mamy Rasolonaivo. Fanaon'ny sekoly isan-taona zany dia misy ny saoby izay rahan'ny mpianatra rehetra sy ny mpampianatra miaraka atao anatin'ny sekoly. Io zany ny mpianatra atao anatin'ny UFSM atao Andravoahangy dia tsy mihidy ao anatina rindrina efatra fa misy ny fisokafana dia miara-milalao miaraka mba miala voly alohan'ny fanadinana izay atsoaty zany izay no antony lehibe indrindra iarahana ankalazana ity saoby ny UEFA fanao isan-taona. Ny ao anatin'izy io dia fifidianana izay indray matosy Rasoameva eto amin'ny sekoly zany io mba izy izay mba tsara sy tsara toetra sy ny tsara tarehy zany fidiana ao anatin'ny sekoly dia izy no mitondra an'izay ao anatin'ny taona anankiray. Lanonana andraisan'ny mpianatra sy ny mpanabe anjara ny saoby izay ahitana rindran-tsehatra samihafa toy ny hira, ny tononkalo ary koa filatroana izay farana ny fifidianan'ireo mpianatra mpilatro kanto indrindra Mister sy Miss UFSM izay ampisalorana ny anarana Andriamato sy Rasoameva. Ho an'ny UFSM dia tsy misaradalana ny fampianarana pedagojika sy ny fanabeazana ny mpianatra ho tonga olo-pirenena vanina. Ireny sara eny an'ity tompolastoko vaviny no isarahantsika amin'ny titakariva ity ankasitrahana feno ianao nanjoto sapaka ny fampalalama avao teto fahita lavitra ma TV fa ame fotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka mankasitraka tompoko. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Nanolotra anao teo ny vaovao